Manjaka voalohany ty fahatelo, indeny fahadimy, fomba mety n'Andriamanitra nisehoana tamin'ny olona nofy tsara izy. Manjaka voalohany ty fahatelo, indeny fahadimy, tao Gibeona no nisehoany Jehova tamin'ny Solomona tamin'ny nofo niany. Ary hoy Andriamanitra, angatao izay tianao nomeko anao. Ity andin'ity milaza Andriamanitra nampiasa ny nofo fitaovana nisehoana tamin'ny Solomona, tenenana tamin'ny Solomona. Ny nofo izay nentin'Andriamanitra ampisy tahotra anatin'ny olona. Joba toko fafito, ny andiny fefatra ambin'ny folo, dia nampatahotra tamin'ny nofo ianao ary nampioro amin'ny tsinimandry. Joba io no teny, io lazainy fa Andriamanitra nampatahotra azy tamin'ny nofo ary nampioro azy tamin'ny tsinimandry. Miezaka mamantatra hoe tompony nanozany tamin'ny Joba. Joba moa izy lehilahy natahotra n'Andriamanitra. Iza no nampianatra Joba tahotra n'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny nofy nampianarana amin'ny Joba atahotra azy. Tsy nisy mitoro-teny be tahaka tamin'izao androntsika izao. Andriamanitra miasa amin'ny Joba toko voalohany teny voalohany, misy lehilahy tany amin'ny tany oza, Joba no anarany, ary marina sy mahitsy sady izany sady natahotra n'Andriamanitra ka famina azy. Ao amin'ny Daniela toko fahaefatra, ilay mpanjaka ny Babilôna dia nahazo tahotra nan'ireo nofo tonga teo aminy, izay tena nanakoroka anazy mihitsy ka tsy natafanana azy. Daniela toko fahaefatra, teny fahaefatra. Izao Nebukadnezara niany tao an-trano farotsy filavitra nanofo zavatra natahotra ka niatrehitra teo am-pandriana, ary ny fahitany loko tena raiky tahotra azy. Nebukadnezara nanofy natahotra. Dia fahasolon'ny folo tsy mety resity, dia gaga olo iray nanenina izay atao hoe Beltesezara, ary nieritrerina raiky tahotra azy. Niteny ny mpanjaka ka nanao hoe Beltesezara, oka tsy raiky tahotra anao ny nofy na nieny. Mpanjaka jetilisa mpamory sambo tsy mety dia napahitany Andriamanitra, nampandrofisy Andriamanitra ary le nofo tahotra. Mamaky toko fahafito ambin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo. ênfase
raha nipetraka teo amin'ny sisa fitsarana izy vadiny dia naniraka keo aminy karaha hoe aza manao inona amin'izany lehilahy marina izany fa nampahory be ianina ny visako azy aminy. Ny vadiny ity manam-pahefana ity dia milaza fa nanofony amin'ny mikasika an'i Jesosy izy. Ianao ato miteny tamin'ny vadiny aza manao ninona amin'io lehilahy marina io. Lehilahy marina ma fa tena nampahory, nampatahotra, nampahory ny tahotra, matoy nampahory ny tahotra, misy tahotra. Tahotra apetraka Andriamanitra isakana ianao tsy ianao ratsy, mba nananao fatahorana n'Andriamanitra. No fomba nentin'Andriamanitra nitenenana, nisehoana tamin'ny olona, nitarihana olona, nitantanana ny fiainan'ny olona. Job 3:10 ny andininy 4:4. Kanefa miteny ray aman-dreny Andriamanitra eny indroa azy, nefa tsy tandrenan'ny olona izany, dia amin'ny nofy sy ny tsindrimandry amin'ny alina. Raha solitory ny olona ka meloka eo am-pandriana, dia manokatra ny sofin'ny olona izy ka nisy tomboka izay ny fananarany azy, mba hampiala ny olona amin'ny fanaony sy hampifady azy ny fireniany. Miaro ny fanahany soany an-davaka izy, ary ny ainy mba tsovo misanty. Ndiny 4:7. Kanefa miteny ray aman-dreny Andriamanitra eny indroa azy, nefa tsy tandreman'ny olona izany, dia amin'ny nofo sy ny tsindrimandry amin'ny ainy, raha solitory ny olona ka meloka eo am-pandriana. Lay nofo avy amin'Andriamanitra, nofy avy amin'ny fanahy masina, dia fomba anankiray itenenan'Andriamanitra, nefa indray tsy fantatry. No mirediko fa 12:5 izao no voalaza ny soratra masina, dia hoy izy, ianao ankehitriny ny teny, raha misy mpaminany eo aminareo, dia amin'ny fahitana no ataoko ahafantarany ahy. Izaho Jehova, ary amin'ny nofy no itenenako aminy. Eto Andriamanitra misy miteny hoe izaho dia mampiasa ny fahitana mba ahafantarany ireo mpaminan'ireo ahy, ary amin'ny alalan'ny nofy no itenenako aminy. Jeremia 3:7 ny mpaminany manofy oky Lazarus. Dia Toromia 3:7 misy resaka ny amin'io zay zavatra nikena tamin'izany fotoana izany, raha misy mpaminany manofy. Samoela 1:20 ny andininy 5 natsiaro mijaly Esau, te haka hevitra amin'Andriamanitra izy, misy zavatra ho an-tsainy tiany tany an'Andriamanitra izy. Izy moa efa nilaoza ny Samuely, ary tsy nanana fifandraisana tamin'ny Samuely mpaminazy fahita, dia tsy afaka nanampina Samuely izy mba azo fanambarana avy amin'Andriamanitra. Izy koa lasa fahavaliny mpisoa izay fakana hevitra avy amin'Andriamanitra. Dia nanontany an'i Jehova izy, fa Jehova tsy namaly azy na tamin'ny nofy, na tamin'ny oriny, na tamin'ny mpaminany. Samoela 1:20 ny teniny fahiny. Ary efa nanontany an'i
Jehovah isolo dia tsy namaly azy Jehovah na tamin'ny ovy na tamin'ny korima na tamin'ny mpamana zany Andriamanitra dia miteny amin'ny olona amin'ny alalan'ny nofy ihany koa, tsy amin'ny alalan'ny mpaminany ihany fa amin'ny alalan'ny nofy ihany koa. Hitantsika eo amin'ny testamenta taloha fa maro ny olona nitenenan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy na somary nataony kisarisary aza izy ary eo amin'ny testamenta koa. Mijerentsika eo amin'ny Genesisy toko 20 ny andininy fahatelo ka hatramin'ny fahefatra ny amin'ny lehilahy atao hoe Abimeleka le nikasa haka ny vadiny Abrahama. Genesisy toko 20 ny andininy fahatelo. Fanakeo amin'ny Abimeleka tamin'ny nofo no nialin'Andriamanitra ka nanao tamin'ny hoe indro faty ianao noho ny vehivavy izay fanalainao fa vadin'olona izy ho faty ianao noho ny amin'ny vehivavy efa nalainao eo fa vadin'olona eo hitondra fahafatesana ho anao ny fakana ny vadin'olona eo. Abimeleka rehefa anefa tsy mbola nanakaiky azy ho izy tompo ho vonoina koa fa izay firenena maro tsy raha lehilahy fa nolaza tamin'ny hoe anambavika izy ary raha vehivavy tenany ihany no nanao hoe anadava izy tamin'ny fahitsiny foko sy tsy fanana tanako tsiny no nanaovako izany aroy Andriamanitra tamin'ny nofy miteny tamin'ny eny fantako fa tamin'ny fahitsiny fonao no nanaovako izany fa niaro anao tsy anontano koa noho izany no tsy namelako anao aniny azy ary ankehitriny averenao nolanilahy vadiny mpaminany izy ka hivavaka ho anao dia ho velona ianao fa raha tsy averenao izy fantatrao fa tokoa ianao dia ianao mba amin'izay rehetra noho izany teny fomaraina koa Abimeleka ka niantso ny mpanompony rehetra ka nanambara izany zavatra rehetra izany ho rindro ka dia natahotra indrindra ary miantso ny Abrahama Abimeleka ka nanao taminy hoe inona no hitanareo fa Andriamanitra miteny taminy. Genesisy toko 19. Andriamanitra niteny tamin'ny Jakoba tamin'ny alalan'ny nofy Jakoba zanaky Isaka, Jakoba zafikely ny Abrahama. Om Genesisy toko 19. Mindininy fa dia nivoaka avy tany Berseba i Jakoba ka nakany Harana atody toerana iray izy ka nitoetra teo Ilokana satria efa maty ny masoandro dia nakavato tamin'izany toerana izany izy ka natongolana ary tamin'izany toerana izany izy atory ary nanao fezy fa iny no misy tohatra ny olona tamin'ny tany ka nibaka tamin'ny lanitra lohany ary ndreo niakatra sy nidina teo ny anjelan'Andriamanitra ary iny no nitsanana teo amboniny Jehova ka nanao hoe zao Jehova Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka ary tany izay andrinao dia omeko anao sy ny taranaka ary tahaka mivovoka amin'ny tany taranaka dia eny any andrefana sy any antsinanana
ary any avaratra sy any atsimo ianao, ary aminao sy ny tanàna kolitahina ny ankonana rehetra amin'ny tany, ary indro mombanao aho ka hiaro anao amin'ny toerana rehetra izay aninao, ka apody anao indray ho amin'ity tany ity, fa tsy atao anao mandra-panaoko izay voalaza dia mifaina na tsy avy tamin'ny torimaso Jakoba. Ka nanao hoe ato amin'ity fitoerana teto Jehova fa izao ny tsy nanara ary matahotra izy. Ka nanao hoe matahotra toerana tsy afy ty fatran'Andriamanitra ity ny mamadinanaty ty ny fomba nainana izy. Azonao toy tiako tena fotsiny nanofotra dia nofo ilay fomba izy fahitana nahita tohatra tavaky dia nisy anjelin'Andriamanitra Jehova mitsangana teo ambony miteny zany Jehova Andriamanitra Abrahama. Io ilay fomba nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba ao amin'ny Genesis 1 amin'ny telo hitatsika mbola nanofo ihany koa izy Jakoba 1. Tany ampianasana amin'ireny labana Siriana izy, tany izy no nankabaky dia misy fanarana tao amin'izy mianakareo dia Andriamanitra niseho tamin'ny Jakoba. Ary zao niseho tamin'ny fotoana ny kamanan'ny biby fiompy dia nanompony maso aho ka nahita tamin'ny nofy, nahita tamin'ny nofy. Indreo sady, ireo sadika sady ary maro ny ondrolahy izay nikambanana tamin'ny ondrovavy. Ny andininy fa 7. Dia niainga Jakoba anampitindeny mamefa ny zanany sy lazaiko fotsiny izany. Andriamanitra niteny tamin'ny Jakoba tamin'ny alalan'ny nofy, nahazo fampaherezana avy tamin'ny alalan'ny nofy izy, nahazo talana avy tamin'ny nofy. Izay ny fomba nitenenan'Andriamanitra, nitarihan'Andriamanitra azy. Labana Siriana hitatsika amin'ny toko faraiky ny 30 niteny tamin'ny lehilahy koa Andriamanitra. Toko faraiky ny 30. Andiny fifantrao ary nakeo amin'ny labana Siriana tamin'ny nofo no niarin'Andriamanitra ka nanao hoe tandreo mba tsy asianao teny akoho Jakoba na soa ratsy. Ndiny fasiloako manankely nisy ratsy ianao ny tanako fa Andriamanitra nirainao ny teny tanako any ka nanao hoe tandreo mba tsy asianao teny Jakoba na soa ratsy. Fomba nitenenan'Andriamanitra tamin'ny olona. Josefa nataony rahalany hoe mpanofo ao amin'ny Genesis 17. Indiny fa sy hoavefo dia mifampiresaka ireo endry tamin'ny mpanofo. Ity zanaka Jakoba anankiray Josefa ity dia manofo, ary rehefa manofo izy io dia lazainy amin'ny eo amin'ny fadiny nanofo Josefa dia nambarany tamin'ny rahalana zany dia vao mainka nangala azy izy ireo. Dia fa sy nanofy afindray izy dia lazay tamin'ny rahalana zany ka ho izy indro nanofo indray aho ary ireo ny mosoano sy ny volana ary nikitana raiky amin'ny folo ny koaka taminy. Dia nambarany tamin'ilay izy ireo rahalana zany dia niteny mafy azy indray ka nanao taminy hoe ino izany nofo efa nanofisako zany mo avy tokoa fa
sy ny reninao amin'ny rananao ka elohaka amin'ny tany eo anatrenao dia ny amlazy ny rana ary ny reniko nandinika ity enofy enda zavatra toy izany hoe nanofy aho hitako fa misy volana mba amynasoa ekoaka raha ianao manofy an'izany inona kozany mety hisy nofo mitovitovy endrika amin'izany hoe ity tonga teo amin'ny tany anankiray hevitra ianao dia tsipotsa zay tena mily fleur ilay toerana misy inona an'izany Andriamanitra manambara zava-miafy amin'ny tamin'ny Joseph nofy io dia tanteraka tatioarina efa ela be ary ao amin'ny Genesis toko faharoa amby efapolo ny andininy fahasivy tanteraka nofy na tsy aro nofy zay nanofisany aho Joseph ka manao hoe mpisafina hoe izany fangadiady ny tany natongavanareo nofy avy amin'Andriamanitra tanteraka amin'ny fotoanandro dia reo Andriamanitra reo jetilisa nanofy nefa tsy manala hevitra nofy raha mamaky ny Genesis toko faefapolo anao dia reo voafonja miaraka tamin'i Joseph tondra nofy sy ny kapoky ny mpanjaka dia nanofy ary sarisary izy Joseph nanome Farao nanofy ao amin'ny Genesis toko faraka amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faefatra fa enina amby roapolo nanofy inona tika tsisy lalàna Joseph no nalala ny hevitra sarisary omby mahiny avy eo ndray omby matavy inona ny tika ity ao am-boky Daniela toko faharoa toko faefatra toko fadimy hitatsika nofony Nebukadnesara mpanjaka le Saola volamena tena inany tika ty Saola volamena avy eo misy vato ny andatanana nameliny izy tena tsy azo mihitsy zany oaro miasa mpanolotray avy anareo ambarahoany ny hevitry karazany maty anareo tsisy nalala ny mpanjaka le tsy laza kory hoe izao le nofinao e tena sarotra tantarany izy nefa araiky tahotra mpanjaka milaza io nofony Nebukadnesara jetilisiony miresadresaka ny amin'ny zavatra isy amin'any aty amin'ny fantapera zao tontolo zao le vato le ny koti dia namely le Saola dia milaza ny amin'ny fanjakany Kristy andravany fanjakany Biblia izany Daniel nalala ny hevitra sy ny fahitana ao am-boky ny mpitsara toko fafito andiny faharoa ambin'ny folo hitatsika fa Gideon dia nahazo fampahirezana tamin'ny alalan'ny nofy zay nambaran'ilay lehilahy anankiray dia reo rano fiany izay manofisa tsara halleluia mpitsara toko fafito andiny faharoa ambin'ny folo ary miadinita sy ny malekita ary ny zanaky ny atsinanina rehetra dia nango teny losa taka ny vanana any amaro ary tsy tahisany mpanevana taka ny flasika any ambony ranomasina ary raha tonga tao Gideon indro nisy lehilahy nilaza nofy tamin'ny namany ka nanao hoe nanofy aho ka indro nisy movarokiana ny kotiety ho eo amin'ny tombony Mediana ka naka amin'ilay lainy anankiray dia nampiodina sy nampivadika azy ka kely nipetraka teo ny lainy
dia namaly lay namany kanana hoe tsy zavatra hafa izany zavatra Gideona zanaka Joasy ilany Israely mahitsy efa natolotr'Andriamanitra eo an-tanany Mediana sy ny toby rehetra ary izao ny zava-misy rehefa reny Gideona ny fikazana ny nofo sy ny heviny dia niekoka izy ary niverina ho any amin'ny tompony Israely ka nanao mitsangana fa efa natolotra eo hoe eo an-tananareo ny tompony Mediana lay nofy dia nandraisany Gideona taridala ary titatsika fa lasa izy nandeha hetsika tampona tamin'izay ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy dinika hatramo fa nofo iseho tamin'izao fa mifakitsika miteny tany angatao izay tianao eritreretra ianao zany le Solomon dia iseho taminao ny toko matory ianao zany angatao izay tianao vonako nofo zany nofo zany fa Solomon dia nandraina izy hoe Andriamanitra ny teny ary niketina tonakabe Andriamanitra niseho tamin'ny Solomon tamin'ny nofo niteny taminy ary nanome azy fahitana miala fahitana nofo izany Daniel nanofo hitatsika Daniel toko fafito andiny voalohany efa mivakiko tsy verenako inso fomba nentin'Andriamanitra nitenenana tamin'ny olona ny nofo tsy fantatra lay amintareo any nofo gamba efa tana ny masony antitra tsy afaka baiboly inso tsy fantatra hoe nahoana ny antitra nomena teny fikasana manokana lay amintareo any nofo gamba hoe tsy afaka mamono sy fivoriana ntsony antitra lay amintareo any nofo mba hifoana itenenan'Andriamanitra tsy malala fa mba heritreritry fotsiny zany milony hitansako le olona ny tenenan'Andriamanitra tamin'ny alalany nofo ao amin'ny testamenta ao dia hidreo ny fizarana faharoa ao reo loharano ny viny nofo misy eo amintsika olombelona karazana nofo fa roy any tsara ratsy dia ho fantatra eo amin'ity fizarana teboka faharoa ty ny mahatonga ny nofo ratsy reo loharano ny viny nofo misy eo amintsika olombelona dimy fatika Alleluia fa lehibe ny fisasarana no mahatonga nofo ary ny amarony teny no afantarana ny feo ny tany dia ny fahafinana fa lehibe ny nofo sy ny amarony teny misy zava-poana maro samihafa koa nefa matahoran'Andriamanitra inany resaka ny loharano iviny nofo amin'ny be ny fisasarana ny mahatonga nofo nahoana koa no sasatra tsisy olona sasasasatra na sasatra ny arety sasatra ny ampitsaina sasatra ny krizy amin'ny fiaina sasatra ny asa mandrara zany hoe mampitosasatra ny olona dia nisy zavatra natao ary miankina amin'ilay zavatra nataonao no natonganao sasatra ary
mahatonga nofo. Ny nofo eto a dia tsy avy amin'ny fanamasa fa avy amin'ny fisasaranao. Dia be resaka loatra ianao, mety sasatry ny avokisana loatra ianao. Ny nanonofo ianao. Mety ho sasatra isika. Jesosy sasatra dia nakaina amin'ny fisasarana hoe Paoly mampiseho ny teny Mpanompoandriamanitra. Efa sasatra dia midobo maiza miala sasatra ary misaorana Andriamanitra no fisiny alorady natao ialano sasatra. Izay no tika ny teny hoe sabata natao amin'ny olona, le ampifitsahana natao amin'ny olona. Mianto amin'ny asa aman'Andriamanitra dia mba misita kely miaona amin'Andriamanitra, miaina amin'ny vatana, mampaheno tena amin'Andriamanitra. Ianao zany afaka manontany hoe fa naninona na nofinazana? Eto Madagasikara ampiasaina teny hoe nofiriny. Fa Baiboly aloha tsy milaza hoe nofiriny. Angamba fa tsapan'ny tolo malagasy zany. Tsy haiko anatin'ny iza manao nofiriny. Zay teneniny Baiboly mivavaha mba tsy ho anorinina ny fantongavan'i Jesosy, fa maninona ny misy amin'ny fiainam-panavy ny anorinina. Rehetra miara-manay amantsika ny misy vonjy fotoam-bavatra tsy afaka mandoa ny roto, tsy afaka mandoa ny bavaka ka tsika ny andro. Ito ambony ny fandriana ihany miaraka amin'ny fotsy be. Ny fisasarana mabe nofo, ary eo dia miteny manao hoe misy fiantraika ary amin'ny abe nofo sy ny amaroan'ny teny. Sasatra dia be loatra ny sasarana dia matonga nofo, ary rehefa manofo be ihany dia lasa hitanao tsara fa ratsy. Nofo avy amin'ny nofo. Nofonsika no mamokatra nofo. Loharano ivin'ny nofo. Hitantsika ao amin'ny Romanina ny momba n'ity nofonsika ity. Romanina toko fafito ny andinin'ny fahavalo. Fa fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko, dia ato amin'ny nofoko. Ato amin'ny nofoko tsy misy zavatra tsara ato amin'ny nofoko. Nofo fatana. Ny nofo dia manana fiaverana sy zavatra eritreretina. Nofo misy saina, misy eritreritry ao aminy, ary ny eritreritry zavatra tonga oto ilailay eritreritry aza saina. Nofo dia zavatra eritreretinao io indray lasa nofo. Tonga fotoana mialatsiny, tonga fotoana mariage, 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 lui manto,
Ianao mba ovina manesy ovina manesy asa taitsy avy ihany ato efa vera fa lasana itsetraky ovina ihany vanamaty dia manomboka ny sainaty zay eritrerit mety mahita tovolahy tsara tarehy na tovovavy tsara tarehy ora maniny mivaty aoriana kely zay dia matory dia manofo fa natao mariazy tamin'ino nofo avy amin'ny nofo nofo Paul di tanora misy filana mampisira ny filana tamin'rafana ilay filana ao amin'ny vataka tena tena vata iza ny vataka rovina mba isy antontona angatapatiana olona takiny ahoana no araiky vaty ho indray ny tovolahy za nina olona lavavolo fotsifotsy mba vetivety etsetra da manofo anaty mariazy amin'olo zao zay mieritreritra venao avy amin'ny fanamasa fanamasina tsy anenao karazana nofonofotra tena nofisiko tamin'mariazy tomabelamenamena o dia nisy cortese be o dia nakapitsoka mosika zay dia pastera lalina o dia nafinaritra be mifisony zay kaozinofo tena lasa lavitra izy nieritreritra mihitsy fa nanao ny fomba mpivady tamin'izany nofo zany hoe efa natao mariazy ara-panahy zay nofo Romana toko fahavalo ny ndiny ny fahadimy fa zay araka ny nofo mihevitra zavatra ny nofo fa zay araka ny fanahy mihevitra zavatra ny fanahy fa ny fihevitra ny nofo dia fahafatesana ary ny fihevitra ny fanahy kosa ny fiaina sy fidana satria fanafinan'Andriamanitra ny fihevitra ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy atsehana izy eo ny nofo tsy mahay manao sitraka an'Andriamanitra ao ambokony soda iny ny fahavalo antianareo anoy aby manao Juda nindiny ny fahavalo kanefa toy izany koa ireo mpanofo maloto mpanofo maloto zay mandoto ny nofo ireo dia manamaro zay manana fahefana sy miteny ratsy manana voninahitra ndiny fiananefo eo dia mpimonomonona sy mpimoimoy mandeha araka ny filana ary ny vavany manao teny miavinavina loatra ka mandoka olona mba azahoany zavatra fakio manontolo dia ho hitanao tsara fa makao ny petera fa misy petera faharoa indeny fa indrindra fa zay mandeha araka ny fitariany nofo ila zava-maloto mandeha araka ny fitariany nofo ila zava-maloto ndeny fa faharoa fo
raha manao teny preliana momany zavaboana izy dia mandeha araka ny filaminofo misy fanarana-po ka mitona izay fa saika afa-mantosotra ireo zay velona tamin'ny fatosoana. Rona tena kanina mieritreritra sakafo teo resaka fanambadiana eritreritra nona zany hitanao le ray matetika anatin'ny fifodikano dia tonga nofo ohatra hoe mihinan-kany kany zany hoe misy orona be dia mihinana avy le nofo andriamanitra ve mitondra nofo anatin'ny fifadikano anao anofo mihinana nofo gasy avy ao nofo le nofo nona te hinan-kany io zavatra ilay nofonao io ieritreretinao lasa nofinofinao tianana katikatiraha tianana vinavina anofo nofo misy fitseretana tsy misy zavatra tsara nofo tsy misy afaka mamono ny asan'ny nofo raha tsy ny fahasoavana Andriamanitra ihany zay antony Jesosy Kristy aloha mifanoren'ny nofony sy ny filany nofony izy fitsakana nofo avy amin'izao tontolo zao zao tontolo zao azonao nofy indrainao manofo zavatra araka zao tontolo zao ao amin'izao na voalohany toko faharoandeny fatelo ambin'ny folo aza ty zao tontolo zao ny zavatra ao zao tontolo zao raha misy olona tia zao tontolo zao dia tsy ao anatin'ny fitiavana iray fa ny zavatra ao zao tontolo zao fa ny zavatra rehetra ao zao tontolo zao ny filany nofo ary ny filany maso rika amin'izao felo zao tsy avy amin'ray fa avy amin'izao tontolo zao ary mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra manitra manak'izay jereo le zava-misy ao zao tontolo zao filany nofo filany maso rika amin'izao felo ireo dia misitona masontsika isanandro zao tontolo zao manetika ny filatsika isanandro indrindra rehefa tsy vatanana ny maso be dia be ireny filany maso filany nofo reny ao anatin'izany ny voninahitra ny laza ny fahefana ny volamena ny volafotsy ny haina mamela ny fanahy ny fitsiritana ao anaty zao tontolo zao raha mamaky gazety ianao hitanao ny zavatra ao zao tontolo tsy misy gazety ka tsy misy sary ratsy raha mijery télé ianao zao tontolo zao mampiasa internet ianao amin'ny Facebook devo lay antina zao tontolo zao dia maka ny fonao ny fetseponao ny fanorinao ary mitondra sara indrindra ireo mijery sary internet ho azo nofo
toujours. Miditra ny firiana ary amin'ny alalan'izany no ahafahany devoly mahita accès miditra ao amin'ny trano fiainam-pananana mba ahafahany manao fampana tanteraka ny sainao maizy ny fotoananao ny fifantonao ao manjany naky ampiangolana azy lasa sainao ny sarafy mitondra petipetika ao fiainanao mijereny sa vetavetanao fa misy tafita ny fanavitsakatsakana mahatonga ny lehilahy tsy mahomona ny vato nataka ny vehivavy baiboly miteny tsy ampitoetra zava-dratsy ao olomaso afino maso fitehitra vaovao asa tia zao tontolo zao na zavatra ao zao tontolo zao raha misy tia zao tontolo zao tsy ao anatiny fetsiny de ianareo dia tena dolona sy velona tsy mahara-baovao tsy maharaka ny kitay akitianiteny hiton'izao fiainana izao kanefa inona mono tombotsoa azonao amin'ny fanalanao fantatra daholo kamitany ratsika filopirenena inona mono azonao atao amin'izany hitondra inona ho anao ny fananana an'izany rehetrarehetra izany mahatonga anao miamasina ve miaro anakaiky an'Andriamanitra sa mampianatra ny fotoananao zay tokony hifavanao sy amikananao tena mahafely fanamasina mpanonofo maloto mandoto nofo misasa mena vetamedaka nofy avy amin'ny tsy finonan'Andriamanitra ary ny tsy finona mitondra falahina sy tahotra manolona mitahatra ny falahina tetitety zao le vovoly manofy manofy daron'olo manofy baiboly miteny mandraratsika misy izy tsy mena fanahositsika fanahy ny hery menatsika tsy nanay fanjakana zao pororoeny atsika fa fanjakan'Andriamanitra nantsika aza manana inona na iny moka ny fifonana sy ny fisaorana mekonareo mampafantatra ny fangatanareo n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia ny fiadan'Andriamanitra nampakautonareo atsipazo amin'ny fanahiny izy ny anareo zany teneniko zany ny Filipianatra fafatandiny fahina fafito Petera voalohany fahadimy fafito Timoty faharoapolo fafito tsy natao olona hitetitety ho ihany tenanao tsy natao olona hitetitety tsy natao olona be fanahiny ianao raha olona matoky an'Andriamanitra ianao tsy tokony hanapaka ny fiainanao zany tetitety zany raha olona tena mietehitra amin'ny kamanao any Jehovah ho mpamonjy anao ianao Jehovah mpialy anao ianao tsy tokony ao anatinao zany tahotra sy tetitety zany atsipy amin'ny tombo fotsiny dia avelatsy Jesosy ampahitana nofy avy amin'ny finompo mbola velona no any raza hoavy ny raza misyenytoany satria ny anjo raza na teny atapoka voalako anareo raza mba jereo ty zafikenao ity ary maro taly tsy hodrano avy amin'ny raza ny fahaty
fampianarana avy amin'ny divo avy amin'ny mpamosavy fampianarana avy amin'ny raha kanefa ny zava-misy efa be dehibe ny taonan'izy ireny efa lasa mpangalatra mbola mivavaka amin'ny razana ihany io finanompo ino moa mahatonga ny olona anaty azy tonga tao aminy tatabenay mangatsika ono zareo ka mila moaka amin'ny kafinanao namboahanao ny tranopetratrareo hoy izany dia misy fipenakavina aina dia aika anao fa tsy maintsy amboarina ny trano mirerasantsika ka anao fasana isika amidy ny tambary mbanaovana fasana dia ho aby tafitsika lama izy ireo farajantsika mahita loza finonompo ampalahelo an'izay novy avy amin'ny devony sy satana misy devony anjeny lao izy mizeran'irony tany androsa mantasina masina fa izy dia mpamitaka ny zotosao mpamitaka ny zoto tsy mpamitaka olona ray io tsy mpamitaka olona ray ny mpamitaka tao fa gailany efa navofitaka sy olona naditra folo vofitany dia fa gailany fa mbola mihoatra lavitra no gailany dia fa satria mpamitaka zotosao rainay sady mpanay manana mpaminany ny devony manana ny mpanompo ny devony manana le misorona mpanao sampy mpanao paky tamin'ny devony reny ny devony mpanao mazy mpamosavy mpanao garantsy karaha fakasokasoka amin'ireny ianao dia anofraty ireo fanany demoni dia mampanofy ireo olona miaina ao anatin'ny famposavy afaka mijery isika ao amin'ny Zakaria izay mijerentsika kely ao amin'ny Zakaria io terena to Zakaria to ndiny fana Zakaria to fofolo ndiny fa miteny zavaboana ny sampy ary mpanafakatovana nahita lainga ka naza nofinainga miteny zavaboana sampy miteny zavaboana mpanao fakatovana nahita nofinainga mpanao sampy ireo dia manofy ary hitana koa fa ny devony dia mitsofoka ao amin'ireny mpanompon'Andriamanitra na tsy manao tsy miorona tsara tsy manao sitrapon'Andriamanitra na ireny mpaminasantra ireny izay voalaza ny Isaia 9:20 izay milaza teny fafolo jamba miteny samby tsy mahalala izy rehetra ampomona avokoa izy rehetra tsy mahavokoa manofy izy eny manodro maso likamina ireny ambony reny ka tsy manavoky sady mpiandry tsy mahafantatra ireny zay efa mivilo amin'ny lalany avy izy rehetra samy maka fifanerena avokoa izy rehetra amin'izay misy azy dia taona metoko fatelo ambin'ny folo andiny ny fahampanolovy miaraka amin'Andriamanitra fa hery ny telo misy manampina izy ty teny aminao aho ohatra tsy mivavaka tsara ianao no mety hoe mety hamangy anao dia mianako ny devoly ampamin'ny firatsy sy ny zavatra ampitombo ny sainao ny faranao
ireo loharano tasaika taminareo dia ireo loharano viny nofratsy ka raha tsy teo nofratsy ianao dia mila mieritreritra zay zavatra tokony atao eo amin'io zany. Ity misy tantara kely so tantara kely eo amin'ny fiainana. Mbola kely aho dia maty ny tana dia notezay nanandraika efa niala tany ambanivohitra aho ka andeha nianatra dia hoe ilay dadabeako na dadilahy dia izy misy fanafody mihinanao milao izy toy milady dia tia amizona milady tena motsy fanzavatra azo ahy matetika mamofy any anaty fasika nevona anaty fasika loko fotsisy dia misy olona tonga lefina mitonga lasa menaka any amin'ny dadilahy zany namofo evona dia misy olona hitonga zay misy olona taby menany anazy tiandray ate misy nanay mbola io ihany le nofo ratsy levy any ambany ary manofo misy mitongokatsonay na manofo itenoko masy mate tsy afaka tamin'izany mihitsy manam-pipemaka ka nanorako tena ho an' Jesosy ka nanariko re ody ratsy re ody fiarovana sy fiarokarofana avy amin'ny dadabe tena dadabeko io tena dadabeko io tia izy io akehitriny misy olona mpamonofo ratsy veto tsy tokony ho mpamonofo ratsy ianao ny fanahy masy tsy amenao karazana mofo toy izany mpamonofo maloto raha manome nofo vetaveta ho amin'ny firaisana ranofo eo amin'ny fiainanao ritanao mandoto zany tsy avy amin'Andriamanitra zany ny tevo manaitaitra lay fitiavana tsy ara-potoana ao anatinao izany mba hanatorana anao amin'ny fanahiny fijangajangana sy fitetito raha teo afaka ianao Jesosy olany mila mibebaka ianao mila mizaraka amin'ny tevoly ianao mila miamboa zao toy zao ianao ary mila otiovondrano Jesosy ianao efa mibebaka ka nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana dia miteran'Andriamanitra manofo ny fafaka manofo mihira manofo ny teny amin'ny teny tsy fantatra manofo mianatra ny Baiboly manofy mahazo miry amin'izany fa eny nofy avy amin'ny fanahy masina ireo zay nambarako tamintsika ireo Joela toko faharoa andimy fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo lay ampikareo anofo Asy ny apôstôly toko faharoa andimy fito ambin'ny folo lay ampikareo anofo Jeremia toko fahatelo amby roapolo andimy fahavalo amby roapolo oka ny nofo efa nampianarako teto ireo tanga-javatra rehefa mirotsaka ny fanahy masina eo amin'ny olona anankiray dia misy zavatra miseho manome hery izy azo eranareo amin'ny ilantsany fanamasina nareo favolombeloko eto Jerusalema Jody Samaria atany ambaratany zany no ataony fanahy masina rehefa mirotsaka misy fotoana nitanisana tamintsika sady fisehoany
famantarana araka izay efa nazavaina tety teny tsy fantatra rehefa motsaka ny fanamasina manome fahitana efa nazavaina tety ny fahitana fa ny fanamasina rehefa motsaka ny fanamasina manome faminaniana fiviliana efatra na nazavana momba ny faminaniana hita ny fanamasina teto rehetra raha ohatra ka tena mianatra ka miainy ngamba tsy ampikely amin'iny fotsiny dia hoe ahoana ny fomba fiainana miaraka amin'ny faminaniana zay omeny fanamasina ary farany zay hoe sabato fa milatsaka ny fanamasina manome nofy. O pastera dia mbola baiboly nefa eo e eo baiboly ilay tsika fa mety misy zavatra tian'Andriamanitra ambaranao manokana raha mba ianao zao no manofo tonga teo toerana anankiray zay efitra tsy azo nambolena ny mihinana iny teo misy tsy tapotapoka izay dia lasa tamolonaka le izy dia taitra nypitsinao zany dia tsara kokoa raha mitany androany satria le tany efitra zay nisy ianao teo dia lasa tany zaridaina zay feno voankazo fenao. Raha misy olona indray manofy ianao hoe ity misy olona manome rosy ina dika zany misy zavatra ho azonao sy tsara mampahely ny fononao zany raha Andriamanitra nanome izany nofizany. Ao amin'ny filazantsarany Matthieu Josefa vadiny Maria dia nanonofy inefatra. Jereo tsara ao Matthieu toko voalohany hitatsika ny anjelin'Andriamanitra dia niseho tamin'ny alalan'ny nofy. Matthieu toko voalohany andininy faharoapolo raha mbola nisaina izany izy dia ino atisany nijelin'ny tompo niseho tamin'ny nofy ka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida aza matahotra makatra marivady raha mifofo anabavy anankiray tovolahy anankiray nanaiky mifofomako anankiray dia aveo nandrenisaka avy tamin'ny olona iny ka izao zay dia misalasala oizy zany toetra ohatrantsy tapaka aiza moa baiboly hoe manao am'izay aiza ny baiboly hoe miteny aminao alay vaty misy versety hoe miteny aminao alay vaty ho izy dia hoy izy hoe baiboly any tsisy verset miteny alay vaty ho izy ianao rehefa miatika zavatra mitany mieritreritra vady amin'io izy ianao fa misy farakivy ianao dia mety amin'nofy ianao Andriamanitra miteny tapakavy vady izy fomba entin'Andriamanitra miteny mampahety ary hitatsika fa hoe mitana mankanizy ety mandositra Jesosy fa mitady amono azy Herôdy Josepha iverena amin'izay any amin'ny fefamaty Herôdy ao Matthieu toko faharoapolo ndimy fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fatelo amby roapolo misy nofo nandraisan'i Josepha taridara mandeha Magaria monjiny eky aiza moa misy tenin'Andriamanitra hoe andana monina ny salava andana mipetraka any an-dalà andana mipetraka any Paris ahoana malalana aiza mitoerana tena mipetraha raha tsy Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpamina miteny amin'ny alalan'ny fanahy masina miteny aminao amin'ny alalan'ny nofo zay misy teo amin'ny Jacob andana amin'izay miverina mono mandeana amin'izay ny mitandazanao dia niala tao amin'ny tany misy ny lambana Syriana iny ka nandeha io ary Andriamanitra
resaka le fahitana miany miasany apôstôly toko fa valomeny voalohany fasy alleluia. Ny teny tamin'ny Paoly tombo tamin'ny fahitana ny mialina ka hoe aza natao fa mitenena ihany fa aza magnino momba anao a tsy hisy olona hiazona anao anisy ratsy ianao fa manana olona maro ty tanàna ty aminy fahitana mialina no mialina manahoana tsy tamin'etoa laza nofy asany apôstôly toko fa enina ambin'ny folo dimy fa anoniana dia nisy fahitana niseo tamin'ny Paoly ko ino misy lehilahy masedoniana nitsaingana teo ka nangatakasy mitamaka ty masedonika avakeo zay ary nahita ny fahitana izy ka niezaka nde niaraka tamin'izay amin'ny ahy natoro Paoly be nahita zavatra izy le fahitana milaza zavatra anankiray hita amin'ny atoandro na miratra tsara za masoa dia mety teo efa koa mety amin'ny ahy ampiarahana aminofy na fantatra fahitana sonofy hitany petera asy apôstôly fahafolanteny fasikatra azo tsy nimandry raha ny vavaka azo tsy nimandry azo tsika na tamin'ny lalany tsy nimandry nofy andriamanitra nypeta dia raha tombosika no ny asa lehibe atao falamasy lehibe andriamanitra tsy takatra ny saina ny fananana eto ampamarana anaty ny teny eo isorana meny tombona mentsika izany fananana izany fantatsika kehitriny ireo nofo ratsy sy ireo nofo tsara ary loharano iziny tsy raray avy mangatamy tompo mandray nofo tsara avy amin'ny fanatreny tompona mangatamy tompo mba voaho nofo ratsy rehetra kandeo fa miankana metonao sy ny fanorantenanao nitoetry ny nofo zay ho azonao dia raha ho andriamanitra sarobidy zany nofy avy amin'andriamanitra izy tsaro tsara fa iny mandeha mba sosoritana tsara ty efa nanapa-kevitra hitreko biblika miatrika fanenjena za moa ny feny dia ndray aho tena manao arapaka teny mihitsy ny baiboly zany fony ambola tany am-piangonana nahitan'i Jesosy nivavaka tanefitra dia mba nandeha tany koa nitaikaiky niaram-bato any nivavaka mitokana tsapako ny fanamasy mamangy any ka manao batisatra niaraka tamin'ity namako anankiray ty satria zareo tany ambanivohatra any misamy fianjan'ondry mbola mivavaka zay mbola atao anatin'ny trano dia mbola zaza tabataba be zay no ilay batisany fanamasy tangorona ny olona manodidina n'ilay totrano ka ny atsatso hoe okzay dia natsona ilay namako manabegesina ilay dia hotely tsy maintsy mandeha tany any zay dia mivavaka ary dia natory tany eo any sarasara nytompona ny am'zomany rehefa natory any dia toy ny nahita ny tompony dia tamika taterao ny asa rehefa nitsoanao fa izamako anao dia nampahery ahy izy tsy somafaka nampahery ahy tamin'ny ady-tsaiko manokana fa andriamanitra ny malala ny fiainao no nampahery
Maro antsika rehetra manana karazan-javatra fanontaniana tsy hainao apetraka manolo fa manao manokana. Andriamanitra no mahalala, manana ny valim-pahatanana. Mety omeny ianao ny alalany tenin'Andriamanitra torina izany, mety omeny ianao ny alalany fanahy masina izany, mety omeny ianao ny alalany Baibly izany, mety omeny ianao amin'ny alalany fahitana izany, mety omeny ianao amin'ny alalany nofy omeny fanahy masina. Ny raha ho Andriamanitra raha mitondra tilo hevitra ity eto aho dia manao azafady aminareo fa tsy tiako ianareo hoe manome nofinofy rofinano anofy mbatia nofy azany mbatia nofy azany ahoana re zany hitako zany dia nofinofy ao tsy avy ao sitopony olona izany nofy famefanazo taka ny famezam-pahasoavana rehetra tsy avy ao sitopony olona ny ao faminanina dia miteny ny Baiboly manao hoe manome fakatra ny anany titra samy aminany avotenareo. Raha ny asan'ny pasteur dia hoy ny Baiboly manao hoe raha maniry ny asan'ny tany dia maniry asakarazy asorina izany fa tsy miteny izay manringy anofo fa izao fotsy reso ny fanahy masina manamazina teny mivavahan'Andriamanitra. Josefa tsy nangataka nofy fa nomena nofy. Jakoba tsy nangataka nofy fa nomena nofy. Sarapita ny asan'ny fanahy masina. Nagtany pastera ino fa manofy za fa manao fanahy masina tsy mety tsy manofy fanahy masina. Inona mo zany no lazay fanahy masina anao? Inona nambalany taminao? Nomeny anao ve ny paikady fomba fikasa mahomby ho fampaty sy mo fiangonana azonao fanao azy Jesosy? Za manana ny fanahy masina. Fanahy masina nomena antsika tsy mona miteny mitady manapaka zay mana trovo iakriay okisiay zany zay fanao atyko firy ny olon'Andriamanitra mandeha tompony teny ao mampiasa fomba maro itenenen'Andriamanitra. Meny antsika ny Baiboly iteneneny antsika nefa tsy mirehetra ny mahalala ny hevitra ny Baiboly. Maro misy malala ny Baiboly ny teny Baiboly teneny disy ny fampiana ny Baiboly disy fakana ny hevitra ny Baiboly tsy tafitany afatran'Andriamanitra. Teny amintsika ny alalan'ny Paoly, ny alalan'ny faminanana, ny alalan'ny fahitana, fa miteny tsika amin'ny alalan'ny nofo. Raha miasa Andriamanitra ary miasa no fitaniana manao zany. Tsy ilainao eo n'Andriamanitra zao ihany manamasina tena ao finy fanahy masina. Zava-mahagaga tsy takatra ny saina ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Hoy aho hoe izy zavatra mahagaga tsy takatra ny saina ataon'Andriamanitra ny fiainanao. Zay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola ninon'ny olona ary tsy mbola nandraisin'ny rana sy rana fa Andriamanitra no zavatra manokana ho anao. Dia raha ho Andriamanitra Sanganisy. Inofy avy amin'ny volo rehetra hoana izany aminaritra Jesosy.
zany iza voafaritry nofo ratsy gama menatra ianao no akety maketo ho afahana hoe avity izay voafaritry nofo ratsy mety matahotra fa za tsy tariky anao satria anao menatra fa tiako anao iantsoantsy afaha raha manofo miady amin'ny olona ianao moa tsy tokony fantatrao fa tsy mety miady tandea maro mba tsy ady aman'io raha olonao fienjeny olona omboasika na le an-tsamy varatra ianao akekeriny biky dia hoe amin'ny tenanao ireo fa tena ary-matsobokaikitra ny bebenao ary ho tokony hotoerinao zany nofo ratsy asafela na mpanao miteko reny ihany aotanan'Andriamanitra anao asafela iny ianao ny fanahy vedavetana sy fitsakatsakana ka totosainao alao ny fanamasina napakafianao eny amin'ny teko lehilahy sarotra firana-kely okey matinanatombo isika hoany fanafananao ty ty amo fraky fony anao malomgarany halleluia mbola isy olona anofo loharano nofo avy aminy ireo loharano ratsy rehetra angatany fanamasina Jesonao amen roy devil roy fanahy ratsy manimba sainao sy nyheriteritrao mitondra fahitana ratsy ny fiainanao mangatahany fanan'Andriamanitra izy afaka izy sy niva